fifaliana no iarabanantsika rehetra manaraka ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Ilay fanantenana lehibe izay ny lohateny izay ho velabelarintsika mandritra n'izao konferansa izao, fa ny amin'ny anio kosa ny odinitsika dia ny hoe fanambarana mialoha ilay maraina vaovao. Nandritra n'ity taonjato fa 120 ity dia nanomboka liana ny amin'ny zavatra hitranga ny amin'ny ampitso ny olombelona, ireo mpandinika isan-karazany, na mpandinika ny baiboly io, na mpandinika ny siansa io, na mpandinika ny kintana, dia samy mikaroka ny amin'ny hoe inona tokoa moa ny finosiny rampitso, inona no zavatra hitranga eto amin'ity planeta tany ity. Ireo mpitondra fivavahana isan'isany dia samy manana ny lazainy mikasika ny zavatra hitranga eo amin'ny tantarany tany, na dia ny silamo azy dia mieritreritra fa izy zavatra lehibe hitranga eo amin'ny tantarany tany ity, ary io no fiafarany izao tantara izao. Lazain'izy ireo ny amin'ny hoe ady fanaovan'i Kristy sy Satana, iarahana amina imam manankiray izay iaraka amin'ny Jesosy iady amin'ny Satana. Io izy ireo no fiafarany zany tantarany tany zany. Ireo jiosy azy izay tsy nino ny baiboly, tsy nino ny filazantsara, dia efa manomboka mampianatra ihany koa ankehitriny, manambara ny amin'ny fahitany ho avy. Milaza izy ireo fa Jesosy Kristy dia ho avy eto amin'ity planeta tany ity mba amarana ny tantara izay efa mampiorokoditra an'izao tontolo izao, ka hitondra fandresena lehibe ho an'ireo jiosy izay tsy nino ny filazantsara taloha ireo. Inona tokoa moa ny zavatra hitranga rapitso? Miampitombo ny fahalianan'ny olona ny amin'ny ho avy, miamikaroka izay zavatra hitranga ny olona. Inona no avoaka ny ampitso? Ireo pahita, ireo mpandinika ny kintana dia samy milaza ny toe-javatra eritreretin'izy ireo finosy ny maraina vaovao eto amin'ity tany ity. Ny mampalahelo dia saika toe-javatra mampiorokoditra no lazain'izy ireo, saika toe-javatra mampatahotra no ambaran'izy ireo fa hitranga eto amin'ity planeta tany ity ny amin'ny ho avy. Ny soratra masina kosa dia manotra izany fanambarana matroka ny ho avy izany. Raha mandinika ny boky ny soratra masina isika dia ahita andininy 800 izay maminany ny ho avy, milaza mialoha ny zavatra ho avy. Ny 700 dia tanteraka avokoa, ny 700 kosa no andalam-panatanterana. Izany dia milaza amintsika fa raha amantatra ny ho avy isika dia ny baiboly ny boky tsara indrindra eo ampelantanantsika, tenin'Andriamanitra velona, mirakitra fanantenana lehibe ny amin'izany ho avy eo amin'ny fiainantsika izany. Ataovaka itsika amin'ny Isaia 47 ny 7 manao hoe: tsarovy ny zavatra taloha izay fa lasa ela, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany. Tsy mandehandeha ho azy ny fiainana eto amin'ity planeta tany ity, tsy miodikodina, tsy misy fiafarana izany, fa nisy fiatomboany ary misy fiafarana. Ambonin'izany dia Andriamanitra mihitsy no mifeny tantarany'ity tany ity, eo ampelantanany ny toe-javatra mitranga. Izy no mitarika ary mikarakara amin'ny fomba manokana, manome fanantenana ho antsika, apitraka antsika ny ho avy eto amin'ity tany ity, mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany Andriamanitra. Ny boky ny Apokalipsy izay hodinitsika dia aneo amintsika zany fanantenana ny amin'ny fitondran'Andriamanitra an-tanana ny fiainan'ity tany misy atsika ity. Rehefa miresaka boky ny Apokalipsy isika dia indraindray miorokoditra hoe ohatrany boky mampatahotra izany, sovaly, bibidia, dragona, adiny Armagedona, Babilôna, isa 7, isa 9, ohatrany matahotra isika hitrandraka, andinika, amaky izany boky ny Apokalipsy izany. Na ny lohateny'ity boky ity aza nefa dia miresaka amintsika fa boky misokatra ny boky ny Apokalipsy. Io lohateny hoe Apokalipsy io dia midika hoe fanambarana na
fanokafana, fanesorana ny sariny. Ao amin'ny toko 2 amin'ny 7 amin'ity boky ny Apokalipsy ity dia zao no lazainy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, fa atombotra ny andro. Misokatra ny boky ny Apokalipsy, mivelatra eo anoloantsika izany ary mitory fanantenana lehibe ny amin'ny fitarihan'Andriamanitra ny fiainantsika eo ambany fiahiny, eo ambany fitantanany, eo ambany fiarovany amin'ny fomba manokana izao tontolo izao. Andriamanitra no mife ny ankehitriny, mife ny ampitso, mife ny hoavy, ary tsy misy atahorantsika izany. Izy ilay namorona ity zao tontolo izao ity no miteny eo amin'ny Apokalipsy toko 1:1, miteny manao hoe ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy anambara mijaonina mpanompony. Hitantsika amin'izany andininy izany fa tsy ny fironina araka ny fisainan'ny olona ny boky ny Apokalipsy, tsy ireo mpanoratra mba te hanoratra ny zavatra araka ny eritreretany no nanoratra izany boky izany, fa ny volavolaina tao an-tsain'Andriamanitra nomena an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy indray nanolotra izany boky izany ny anjeliny. Io anjely io dia nirahana akeo mijaonina mba ilazany jaonina amintsika ny votoatiny izany fanambarana avy amin'Andriamanitra izany. Jaonina, ilay apôstôly efa teo amin'ny fanterana no nanoratra n'ity boky ity. Iza moa Jaonina? Jaonina ilay nahitan'i Jesosy Kristy nanao fahagagana. Jaonina ilay nahitan'i Jesosy napahiratra ny jamba. Jaonina ilay nahitan'i Jesosy niaraka tamin'i Jesosy nivavaka tao Getsemane. Izy ilay mpianatra nanatrika nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Jaonina nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, nahitan'i Jesosy nakarina ho any an-danitra. Io Jaonina io no nomena ny fanambarany Apokalipsy. Izy no napita amintsika izany fanambarana amin'ny fony fanantenana izany. Ary zao no ambarany amin'ny 7 amin'ny toko 1 io manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa atombotra ny andro. Ireo mamaky, ireo miaino, ireo mitandrina ny boky ny Apokalipsy dia mahazo fahasambarana manokana mihitsy avy amin'Andriamanitra. Tsy diso anjara ianao manatrika ny famelabelaran-kevitra izay rahanao amin'ny fahitalavitra ankehitriny. Toloran'Andriamanitra fahasambarana manokana ianao, anova ny fiainanao, anova ny fomba fisainanao, anova ny manao anao manontolo mihitsy ny fandinianao izany boky ny Apokalipsy izany. Boky izay maneho an Jesosy Kristy ilay alfa sy omega, ilay fiandohana sy fiafarana, ilay fahazavana zao tontolo zao. Jesosy Kristy ilay zanak'ondry voavony araka ny ambaran'ity boky ny Apokalipsy ity azy. Jesosy Kristy ilay mpitsara marina, Jesosy Kristy ilay mpanjaka mahery, ilay mpandresy lehibe ho avy tsy ho ela. Io Jesosy Kristy izay ambarany boky ny Apokalipsy io. Io ny Jesosy izay te hanova ny fiainanao, anome fanantenana ho anao, fa manana ho avy mamirapiratra ianao raha miaino, mitandrina ary mamaky izany boky ny Apokalipsy izany. Apokalipsy toko 1:4 manao hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary no avy. Jesosy ilay ankehitriny, izy ilay taloha, namorona any Adama sy Eva tao amin'ny sahedena. Jesosy Kristy ilay nahary an'ity zao tontolo zao ity. Jesosy Kristy no ilay tonga olombelona ny tafinofo sy ra, namonjy atsika manto teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy no ilay nitsangana tamin'ny maty, nakarina ho any an-danitra. Jesosy Kristy ilay manome ny fanantenana lehibe ho atsika. Ireo olona kalaza teo amin'ny tantara dia nandalo avokoa, maty any am-pasana. Fa Jesosy Kristy kosa tsy miova. Izy ilay eo andala mpiverenana, ho avy tsy ho ela. Zao no ambarany teniny eo amin'ny Apokalipsy 1:4 manao hoe indro izy avy amin'ny raona, ary ny maso rehetra ahita azy. Jesosy ilay ho avy tsy ho ela itsony.
maneho amintsika izany fa tsy planeta kambotiny misy atsika, tsy rery isika eto amin'ity tany ity, tsy ny foronina hiantrika samy rery ny olam-piainana isika, ny foronina hiantrika samy rery ny fahoriana, fa manana mpikarakara. Tsy ny sary, tsy ny fanjarit-sakafo no anjaka mandrakariva eo amin'ny tantaran'ity tany ity. Manan'Andriamanitra isika, izay ho avy tsy ho ela, izy ilay ankehitriny taloha ary no avy mitantana amin'ny tanany mahery ny fiainantsika eto amin'ity planeta tany ity. Manome hery, manome toky, manome fanantenana hiatrehantsika ny ampitso ny boky ny Apokalipsy. Andesika hiverina any amin'ny nosy Patmo, izay nanoratany apôstôly Jaona teo amin'ny fahanterany izany boky ny Apokalipsy. Andinika ny amin'izany boky izay mirakitra mifono fanantenana ho atsika taranak'olombelona izany. Indraindray isika mieritreritra fa zavatra mampatahotra mandrakariva no finosiny ity boky ity, to fahoriana, to fijaliana, to ranomaso, to ady, to ramandrika. Zany tokoa ve no izy? Raha mijery eo amin'ny Apokalipsy toko 5 isika, dia to mahita tokoa fa misy boky anankiray izay mampiorikoditra, natao tombo-kase, miresaka ny amin'ny fitsarana mampatahotra, kanefa eo amin'ny farany zany toko 5 zany dia aseho ny amin'ny fanantenana ho atsika. Hita sahady eo amin'ny 7:12, ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, ilay zanak'ondry izay tolorana fisaorana, tolorana voninahitra, ary ireo manome voninahitra ireo dia ireo olona izay niaino mamaky ary mitandrina ny boky ny Apokalipsy, ireo izay mandray an Jesosy Kristy ho mpifehy ny fiainany manokana. Eo amin'ny Apokalipsy toko 9 sy ny toko 7 dia to mahita isika tombo-kaseny voana izay mampiseho androm-pahoriana mifanesy eo amin'ny tantaram-piainany ny olombelona, kanefa eo amin'ny fiafarany dia aseho sahady ireo olona mivoaka avy ao anatin'ny fahoriana, hiaina fiainam-pandresena, hiditra amin'ny fiainana mandrakizay. Eo amin'ny Apokalipsy toko 7:4 sy 5 dia izao no ambara hoe ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe, manomboka amin'ny fahoriana, manomboka amin'ny ady, ireo toky tsirairay ao amin'ny boky ny Apokalipsy, kanefa kosa aseho sahady eny amin'ny fiafarana ny fandresena ao anatin'izany toko izany. Ny 4:4 sy 5 dia izao no ambara hoe ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy, izany fandreseny vahoaka voavonjy izany no hiafaran'ilay toky ohatrany mampiorikoditra, maneho fanandrinana sy ady mifanesy eo amin'ny tantaran'ity tany ity. Raha mijery eo amin'ny toko 5 sy 7 isika mahita an'ireo tropetra ny tsofiny anjely, tropetra ny ady, tropetra ny ramandrika, tropetra ny korotana, tropetra ny faharavana, kanefa inona ny hafaran'izany toko izany? Eo amin'ny toko 10 ny 15 dia izao ny voalaza: ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika, ary izy no anjaka mandrakizay mandrakizay. Aseho any amin'ny fiafarany toko ny fandreseny Jesosy Kristy. Raha akapoka amin'ny teny anankiray ity boky ny Apokalipsy ity dia azo atao hoe boky ny fanantenana lehibe, na dia manomboka amin'ny zavatra mampiorikoditra, zavatra mampatahotra, fahoriana maro samihafa zareo toko tsirairay ao anatin'izany boky izany, dia miafara amin'ny fanantenana, miafara amboninahitra, miafara amin'ny fandresena miezimezina izay efa eo am-pelatanan'Andriamanitra, ary omeny atsika ihany koa raha manaiky izany isika. Raha mijery ny toko 13 sy ny toko 14 isika miresaka ny amin'ny bibidia manam-pahefana, ary manapatra izany fahefana izany ho amin'ireo izay eo ambany vahony rehetra eto amin'ity planeta tany ity, kanefa inona ny fiafarana? Eo amin'ny Apokalipsy toko 14 ny 4 sy 15 dia izao no lazainy soratra masina: ary indro nahita raona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambony raona, izay nisatroka satroboninahitra volamena, nitana fijijana maranitra teny an-tanany, ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambony raona hoe: ary soy ny fijinjanao ka mijinja,
satria tonga ny andro fijinjana fa masaka de masaka ny vokatry ny tany. Miafara amin'ny fahitanan'Andriamanitra, mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, manolotra ny fandresena mijinja amin'ny fotoana farany eto amin'ity tany ity, anomezana ny rehetra ny valinasany. Ireo nanao ny tsy marina dia ho any amin'ny tsy fahamarinana, ho any amin'ny elo. Ireo nanao ny marina kosa dia hita sady ao anatin'izany boky izany, miara-manjaka amin'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Amin'ny Apokalipsy 4:12 dia miresaka ny amin'ireo loza 7 ny Baiboly, ny amin'ny vairatsy, ny amin'ny ranomasina miovara, ny ony sy ny loharano miovara, ny masoandro lasa mandoro, ny aizina mikitroka, ny ady ny Armagedona. Kanefa inona ny hafaran'izany loza 7 izany? Ny fiavian'i Kristy ho avy amin'ny kery, ho avy amboninahitra. Zao ny voambara eo amin'ny 7:12 amin'ny Apokalipsy 4:12 manao hoe: ary ny 7 dia nampidina ny tondro viny tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempolo teo amin'ny seza fiandrianana, nanao hoe vita. Eo amin'ny 14 amin'ny Apokalipsy 4:17 ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haresy azy, satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, ary haresy azy koa izay momba azy. Dia olona voantso sy voafidy ary matoky. Na dia resaka loza azy no hitantsika eo amin'ny 4:11 sy 4:17 io, dia hita eny amin'ny fiafarany kosa ny fanantenana, ny amin'ny fandresen'Andriamanitra sy ny fandreseny izay miarady aminy, omeny izay miaraka aminy. Ny boky Apokalipsy dia boky mirakitra fanantenana lehibe ho azy ho anao. Na dia mandalo fahoriana isika eto amin'ity planeta tany ity, na dia miantrika fijaliana aza isika, ka toa te hiteny amin'Andriamanitra manao hoe: Andriamanitra, mbola izy koa ve izany loza 7 izany? Efa ampia ny fahoriana hiaretako ato anatin'ny tokantrano, efa ampia ny fahoriana hiaretako amin'ny tsy fananako azy, efa ampia ny fahoriana hiaretako amin'ny ditrany ankizy. Miteny amintsika ny boky Apokalipsy fa miaraka amintsika ao anatin'izany fahoriana izany Jesosy Kristy. Efa fantany izany hoe nolaviny, efa fantany izany hoe nivadiany sakaizakaiky izany, efa fantany izany hoe nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty niditra tao am-pasana nalevina izany. Kanefa io Jesosy io, nolay Jesosy ihany koa izay iverina mikery sy amboninahitra, anolotra atsika ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny Apokalipsy 4:24 manao hoe: ho fafany ranomaso rehetra masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanantainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Io Andriamanitra io izay amafa ny ranomaso rehetra masontsika tsy ho ela intsony, dia te hanao zavatra ihany koa eo amin'ny fiainanao. Ilay ahary zava-baovao eo amin'ny tantaran'ity tany ity, araka ny voasoratra eo amin'ny Apokalipsy 4:24 manao hoe: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Te hanao vao ny fiainanao izy, te hanavao ny manodidina anao rehetra, ny tokantranonao, ny asanao, ny fitondrantenanao, ny fisainanao. Tian'Andriamanitra ho avaozina izany rehetrarehetra izany. Irian'Andriamanitra ny anome atsika antom-piainana marina indray, fahatsapana herim-panahy vaovao, fahatsapana famelan-keloka feno, fahatsapana fiadanam-po-tanteraka. Irian'Andriamanitra ny anolotra atsika ny tena fifaliana marina indray, anavao, amerina amin'ny laony indray, ananatsika fanantenana eto amin'ity planeta feno fahoriana ity. Tamin'ny ady lehibe faharoa dia nanapatra ny hery nga Hitler, nandaroka bomba isanandro ny tanàna ny Angletera. Nisy mpianakavy anankiray izay niteraka 3 mianadahy, lahy anankiroa ary vavy tokana, ny aina tamin'izany ady lehibe faharoa izany. Rehefa nenjera ny bomba dia nahazo ny latrano reto fianakaviana ireto izany zera bomba izany. Indrisy maty tamin'izany ny renim-pianakaviana sy ny zanany mirahalahy.
Lay ray mpianakaviana sy ny zanany vavitokana isisany tavela. Ary voatery niala ny tokatrano namonjy toeram-pialofana izy ireo. Tamin'izay fotoana izay, raha nanohy ny daroka bomba fanao isan-kariva ny tafika Hitlera, dia niorkoditra ity tovavy kely ity. Tsy nety nahita tory ao anatin'io toeram-pialofana io, ao anatin'izany aizina izany. Dia niteny tamin'ny rainy izy manao hoe Dado, tsy mety mahita tory mihitsy aho. Inona no atao? Tsy mety mahita tory mihitsy aho. Teny tamin'ny rainy manao hoe anako, efa ato anatin'ny toeram-pialofana isika. Tsy misy atahorana intsony. Tsy mbola nahita tory anefa ity tovavy kely ity. Teny tamin'ny rainy izy manao hoe Dado, matahotra. Dado, mitodika aty amiko ve ny tariny dada? Tao anatin'ny aiziny. Dia olay rainy hoe anaka, mitodika any aminao ny tareko sady nandray ny tanany. Ry mpijery an'izao famelabelarana izao, mety mianjera eo aminao ny karazana bomba samihafa. Mianjera eo amin'ny fiainanao ny fahoriana. Mianjera eo amin'ny fiainanao ny fijaliana. Fentahotra ny fonao. Tsy mety mahazo antoka ny ampitso ianao tatitio. Fa misy ray be fitiavana ao an-danitra ao. Mijery ianao manokana. Manolotra ny tanany anao ary miteny aminao manao hoe oka ahazo antoka ny fonao. Fa eo ambany fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Manasantsika Andriamanitra hanolotra ny fiainantsika ho azy. Mijery ny momba antsika mitsipiriana izy. Ary te hanavao ny fiainantsika. Te hanovany izany mba hananantsika fanantenanany amin'ny ho avy. Tsy androany ve ny fotoana mety hanolorantsika indray ho eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Atony Andriamanitra, atony ilay bahary, ilay mpive, fa no zavatra eo amin'ny fiainanao izy. Mino somatoka, manapa-kevitra ianao androany, ametraka ny fiainanao eo am-pelatanan'Andriamanitra, fa tsy hanananao tahotra sy fanahy.